Ny ady amin'ny kolokolo moa zany dia anisan'ny asan'ny fiangonana hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany, satria Andriamanitra dia tsy mba mila an'izany kolokolo zany fa ny fahamarinana. Ary ny teny misaotra masina moa dia mazava tsara hoe fahamarinana no mananatra ny firenena, ka heverina fa manandraikitra ny fiangonana hiady amin'ny kolikoly, ary manana andraikitra ihany koa izy hanabe ny zanany ao am-piangonana hiatefa indrindra amin'izany fanajana izany fahamarinana izany. Ary marina fa mandeha fotoan-tsarotra ny firenena, eny zavatra manahirana eo anivon'ny tontolo izay misy atsika ankehitriny noho ny firoborobon'ny teknôlôjia maro isan-karazany sy ny filàna ara-bola sy ara-pitaovana ara-materiely isan-karazany, fa ny fiangonana kosa dia mandahy izany fanaovana kolokolo zany. Nefa moa indraindray raha jerena eo amin'ny sehatra misy dia hoe maro anisan'ny kristianina eto Madagasikara, anisan'izany ny fiangonana anglikanina izay mpiombona ao amin'ny FFKM dia anatin'izany kristianina eto Madagasikara izany, ka tsy miova akory ny fampianarana fa mitazona mandrakariva ary miezaka hijoro amin'izany hatramin'ny farany, satria izany dia anisan'ny fahotana, anisan'ny heloka eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fanajana ny didy folo sy ny didim-pitiavana nomen'ny tompo, ny fitiavana ny namana tahaka ny tenany, fitiavana n'Andriamanitra izay fitoran'ny fiainantsika manontolo. Tsika manahoana ny tokony ataon'ny fiangonana manoloana ny fisian'ny kolikoly? Inona no andraikitra tokony ho raisiny? Heverinay fa andro andefasana hafatra ho an'ny zanaky ny fiangonana manontolo zao eritreretana lalina izany hoe manahoana tokoa moa isika manoloana an'izao sehatra misy zao, hijery fotsiny ve, hopitazana fotsiny ve, ary hitsikera sy ilaza ny zavatra tsy mety fotsiny, fa manahoana ny fiainana sao dia mba maro na misy amin'ireny mpanao kolokolo ireny ny zanaky ny fiangonana vita batisa, mpandray ny kominina masina, vita mariazy, nandray ny sakramenta, ary manana andraikitra feno ao anivon'ny fiangonana, na ny ao anatin'ny mety olom-bohositra na ao anatin'ny laika tsotra, dia heverina fa manadidy, ka vao afaka maly na omaly akory no nandray ny zanak'Andriamanitra tonga anofo, heverina fa raha mitafy ny Kristy dia afaka hanohitra an'izany rehetrarehetra izany. Kristy tonga anofo mba hiarenantsika miala amin'ny fahotana, satria ny atom-pahatongavany dia ho famonjenay, famonjenanao eo anivony zao fanandro misy zao, ka ianandrantsika koa ny fiainana mandrakizay rahatr'izay. Ho avy tsy ela ihany koa ny taona vaovao, dia samy mba manana ny fandaharam-potoanany sy ny fikasana masina ny tsirairay mba hiala amin'ireny zavatra tsy mahomby reny, ary reny dia isan'ny fanitry be ny firenena, tsy mampandroso ny fiarahamonina, mampodika ny fiainana ary mampodika ny firenena manontolo mihitsy. Eny fa na ny fiangonana koa aza dia tsy afa-miala amin'izany, fa miady mandrakariva ary mitolona eo anatrehan'izany sehatra misy zany. Misy afatra mikasika ny ady amin'ny kolikoly avy amin'ny fiangonana anglikanina ho an'ny mpanaraka ny fandaharana ve ho fiatrehana ny taom-baovao? Heverina fa izao ny fampitahakafatra lehibe atao an'ny zanaky ny fiangonana, ary atao an'ny mpiaramonina manontolo mihitsy aza, satria izao tontolo izao mihitsy no potika sy rava raha tahinika anjakana zany kolokolo zany, ka dia toerina sy ezahana ny joro amin'ny fahamarinana, ezahana ny joro amin'ny finoana tena izy, mba hahafahana tokoa manome voninahitra n'Andriamanitra sy manaja ny tontolo manodidina, indrindra ireo mpiaramonina izay tsy afa-misaraka amintsika, satria indraindray tokoa moa mitrangana eny amin'ny fiteny andavanandro hoe aleo indray veritsikala-kalam-pihavana toy izay veritsikala-kalam-bola, zany hoe fanohitra amin'ireo zavatra fanapetraka ho tanina malagasy amin'ny maha-kristianina, kanefa sady malagasy tsika ny kristianina, ka miezaka mandrakariva ijoro amin'izany sehatra niantsoan'Andriamanitra antsika mba olom-banona sy olona vonona hiatrika taona vaovao io, ho atao-pambeazana, ho atao-panambinana ho an'ny tsirairay izay matoky an'Andriamanitra sy mijoro kristianina ho vavy olombelon'ny finoana. Dia mahiriza mandrakariva ry malagasy eo anatrehan'izao ady sarotra trehana izao, ho an'ny tompo rirany ny voninahitra miokatra mandrakizay. Amen. Ny ady amin'ny kolokolo moa zany dia anisan'ny asan'ny fiangonana hatrany am-piandohana ka hatramin'ny farany, satria Andriamanitra dia tsy mba mila an'izany kolokolo zany fa ny fahamarinana. Ary ny teny misaotra masina moa dia mazava tsara hoe ny fahamarinana no mananatra ny firenena, ka heverina fa manandraikitra ny fiangonana hiady amin'ny kolikoly, ary manana andraikitra ihany koa izy hanabe ny zanany ao am-piangonana hiatefa indrindra amin'izany fanajana izany fahamarinana izany. Ary marina fa mandeha fotoan-tsarotra ny firenena,
eny zavatra manahirana eo anivon'ny tontolo izay misy atsika ankehitriny noho ny firoborobon'ny teknôlôjia maro isan-karazany sy ny filàna ara-bola sy ara-pitaovana ara-materiely isan-karazany, fa ny fiangonana kosa dia mandahy izany fanaovana kolokolo zany. Nefa moa indraindray raha jerena eo amin'ny sehatra misy dia hoe maro anisan'ny kristianina eto Madagasikara. Anisan'izany ny fiangonana anglikanina izay mpiombona ao amin'ny FFKM dia anatin'izany kristianina eto Madagasikara izany, ka tsy miova akory ny fampianarana fa mitazona mandrakariva ary miezaka hijoro amin'izany hatramin'ny farany, satria izany dia anisan'ny fahotana, anisan'ny heloka eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fanajana ny didy folo sy ny didim-pitiavana nomen'ny tompo, ny fitiavana ny namana tahaka ny tenany, fitiavana n'Andriamanitra izay fitoran'ny fiainantsika manontolo. Tsika manahoana ny tokony ataon'ny fiangonana manoloana ny fisian'ny kolikoly? Inona ny andraikitra tokony ho raisiny? Heverinay fa andro andefasana hafatra ho an'ny zanaky ny fiangonana manontolo zao eritreretana lalina izany hoe manahoana tokoa moa isika manoloana an'izao sehatra misy zao, hijery fotsiny ve, hompitazana fotsiny ve, ary hitsikera sy ilaza ny zavatra tsy mety fotsiny, fa manahoana ny fiainana sao dia mba maro na misy amin'ireny mpanao kolokolo ireny ny zanaky ny fiangonana vita batisa, mpandray ny kominina masina, vita mariazy, nandray ny sakramenta ary manana ndraikitra feno ao anivon'ny fiangonana, na ny ao anatin'ny mety olom-bohositra na ao anatin'ny laika tsotra, dia heverina fa manadidy ka vao afaka malina ho maly akory no nandray ny zanak'Andriamanitra tonga anofa, heverina fa raha mitafy ny Kristy dia afaka hanohitra n'izany rehetrarehetra izany. Kristy tonga anofa mba hiarenantsika miala amin'ny fahotana, satria ny atom-pahatongavany dia ho famonjenay, famonjenanao eo anivony izao fanandro misy izao, ka ianandrantsika koa ny fiainana mandrakizay rahatr'izay. Ho avy tsy ela ihany koa ny taona vaovao dia samy mba manana ny fandaharam-potoanany sy ny fikasana masina ny tsirairay mba hiala amin'ireny zavatra tsy mahomby reny, ary reny dia isan'ny fanitry be ny firenena, tsy mampandroso ny fiarahamonina, mapotika ny fiainana ary mapotika ny firenena manontolo mihitsy. Eny fa na ny fiangonana koa aza dia tsy afa-miala amin'izany, fa miady mandrakariva ary mitolona eo anatrehan'izany sehatra misy zany. Misy afatra mikasika ny ady amin'ny kolikoly avy amin'ny fiangonana anglikanina ho an'ny mpanaraka ny fandaharana ve ho fiatrehana ny taom-baovao? Heverina fa izao ny fampitahakafatra lehibe atao an'ny zanaky ny fiangonana ary atao an'ny mpiaramonina manontolo mihitsy aza, satria izao tontolo izao mihitsy no potika sy rava raha tahinika anjakana zany kolokolo zany, ka dia toerina izay ezahana ny hijoro amin'ny fahamarinana, ezahana ny hijoro amin'ny finoana tena izy mba hahafahana tokoa manome voninahitra n'Andriamanitra sy manaja ny tontolo manodidina, indrindra ireo mpiaramonina izay tsy afa-misaraka amintsika, satria indraindray tokoa moa mitrangana eny amin'ny fiteny andavanandro hoe aleo indray veritsikala-kalam-pihavana toy izay veritsikala-kalam-bola, izany hoe fanohitra amin'ireo zavatra fanapetraka ho tanina malagasy amin'ny maha-kristianina, kanefa sady malagasy tsika ny kristianina ka miezaka mandrakariva hijoro amin'izany sehatra niantson'Andriamanitra antsika mba olom-banona sy olona vonona hiatrika itaona vaovao io, ho atao-pambeazana, ho atao-panambinana ho an'ny tsirairay izay matoky an'Andriamanitra sy mijoro kristianina ho vavolombelona finoana. Dia mahiriza mandrakariva ry malagasy eo anatrehan'izao ady sarotra atrehana izao, ho an'ny tompo iray ny voninahitra miokatra mandrakizay. Amen.